Ano naman po nag-visit? Sir. Mama ka. Nomor kita dia. Bisa pada tiku apa tayo namle misul laman sing dis makas kan rezeki sa panjakano desezen falmera bani voko malagas panarakan page de falmera haba pesa panjakana istone zu pesa panjakana fonctionnaire fona mo zany izy na pesa panjakana na pesa mbahoaka fa ny tena tsara zany tamin'ny andron'ny dada mo président Ravalmanina hoe pesa mbahoaka tena marina ny teneniny pesa mbahoaka fa fonctionnaire zany izy miteny vazaha de zay nanaovako an'ity vidéo ty ataoko vetivety so de mandany méga ary za sira fa sisan'ny médecine ahy amin'ny zavatra teneniko eto satria d'un conviction personnelle l'izy de deux conviction professionnelle satria za pesa panjakana pesa mbahoaka de zay foana ny naveriko na tamin'za président syndicat des administrateurs civils na tamin'za mbola administrateur civil tsotra za mo zao zany fa docteur en droit public et sciences politiques mbola mitombo zany les convictions ny angatahako atsika zany le piasa mbahoaka piasa panjakana any amin'ny huis clos de l'administration ny fitenenanay publiciste azy zany hoe any amin'ny institution de la république tsika miasa institution, je parle de institution au pluriel satria betsaka ny institution de la république tsotra le izy satria misy ny amateur miteniteny fahatany hoe isika fonctionnaire no mamadika palitao zay zany le diso politika zay mifaninana mifandrombaka fanjakana no miditra anatin'ny administration publique fa tsy ny fonctionnaire no miovaova palitao de zany ny mahatonga le amateur ny olona tsy mahay science administrative tsy mahay le droit de la fonction publique miteny hoe eo foana ry zalahy reo de ry zalahy fonctionnaire reo no miovaova palitao eo le diso mila hazavaina amitsika ary cette fois-ci je vais défendre les fonctionnaires les agents de l'État dans tous les domaines dans tous les ministères départements ministériels dans toutes les institutions de la République de Madagascar satria ny antony efa nihazavaiko intelo nefatra teto de mbola misy tsy mahazo notre système administratif se penche plutôt vers le système de carrière, mais non pas au système d'emploi. Oh. Quand on parle de la carrière administrative d'un fonctionnaire, de mid-taïzio, anatin de fonctionnariat, de aouizim s'évoluer. Zenatsunawe promotion. De msontani, gradni, de msontani, échelon, etc., etc. Zay no anadisoako le milaza hoe mpitolona satria ny fitolomana de misy foana hatram'izay fa le milaza mpitolona de miteny hoe esory daholo ny fonctionnaire niasa tamin'ny androny tsiranana androny ratsiraka androny Zafelbert androny Vernandray ratsiraka tonga Ravalmanana de tonga ny Rajoelina tamin'ny tetezamita de tonga Hery Jonor Mapianina de verina ny Rajoelina de tonga ny fitondrana miaramila zay tariny colonel Mikael ny tadiavin'ny sasany zany de efasena ny fonctionnaire de
Itsika nefa ny système administratif tsika ho iaho des systèmes de carrière mais non pas système d'emploi. Comme on utilise aux États-Unis d'Amérique, spoil system in English. En États-Unis d'Amérique, rehefa misolo ny gouvernement de misolo daholo ny olona rehetra, de miala daholo ny teo. Fa kosa olona compétent daholo regny. Nentin'ny Obama ao zany de George W. Bush, Obama, de tonga koa i Donald Trump, de fa olona raitra daholo amin'ny administration zany zareo no entiny miaraka aminy de miala ny teo. Zay antsoina hoe spoil system, système d'emploi. Miala daholo izy menakaby. Fa ny tsika tsy zay fa système nolovaina tamin'ny système français de carrière. Miditra ohatra ny olona chef de services, de miakatra izy directeur, de miakatra izy de directeur général, de tokony miakatra izy SG, fa c'est pas forcément ho ministre. De zay zany ny zavatra tokony ho henony fotosofintsika sy ho haitsika malagasy. Fa tsika mitena ranona ngefa teo, ranona ngefa teo, de maninona eo foana ry zareo amizao de eny foana ka zay le système de carrière. Ary tsy azonao hovana io raha tsy miova ny lalam-pandroenana. Fa kosa misy zavatra azo takina amin'ny mpiasam-panjakana. Ray, voalohany, na inona de la politika, satria tsika fonctionnaire mandray volam-bahoaka, sady misy volantsika koa nanaovana latsakembo koa ao ny impôtsika, impôt sur le revenu, de tokony hiasa foana tsika na de manao combat ny mpanao politika. Na de miadiseza ny mpanao politika de tokony mianatra foana, miasa foana itsika fonctionnaire raha mbola tsy abrogé ny décret de nomination tsika. Misasa moa tsy mandalo nomination par voie de décret. Salamiko zao. Izo tonga ny fahavaratra de za mbola eto directeur de miasa aloha mandrapanesorana satria za tsy piasa nantoko na piasan'olona sy solafan'olona na solafanantoko fa solafam-bahoaka. Piasam-bahoaka piasam-panjakana. De ny mission ko zany araky ny texte amin'ny maha directeur no ataoko. Fa tsy mission rakoto na antoko mpivavahana na rabe na antoko kinoana na inona. De eo amizay le resaka hoe misy lelaka hoe inona sy inona. Tsy misy lelaka. Ny mpanao politika no misy lelaka mitsofoka anatin'ny administration publique ato amin'ny toerana misy anay zany. Fa tsy zahay ny nandeha niditra antoko politika, zay vao tendrena hiasa. Fa zay miasa ho an'ny vahoaka foana. 4 millions zao koa ny peratra. Zay zany probleminao. Satria enao zany Mohamed io mo tsiaro velonjara. Ny asanay le roa, ny anaran'io de mba hampanakarena. Fa jamais tsy olona hianatra ho mahantra, ho 4000. Enao zao de mbo isan'ny mpanjanatany mamondy mo izy ty sa ino velonjara tsiaro. Enao nisan'ny mpanabotry ny malagasy, mpanembazimba ny manampahaizana malagasy. Nanaovanao concours, ny anaranao tan-dakilasy nandrovitra pataloha, de mba hahavelona anao. De probleminao zany raha manaperatra bontolo, de manana maître, mamontre tsara be ty. Satria nahy sy nameko makorely ny volako fa nividianako peratra, nividianako volafotsy. Fa gnan'lany men la makorely ry mamody tsiaro velonjara, ny volany la de tsy manany la. Zay moa tadiavina mitsofotsofoka tsy lera eto amin'ny pagen'olona eto. Tohizako le izy. Diso ny eritreritra. Fe mivadika palitao ny mpiasam-panjakana. Tsia. Fa tsy manana safidy izy satria mpiasam-panjakana tsy afaka hiova ho mpiasa privé. Tadidio itasika sangisangy le izy. Fa raha tonga teto ny PSD, de PSD daholo ny olona. Tonga teto ny Arema daholo ny olona. Tonga teto ny NDD daholo ny olona. Tonga teo ny TIM daholo ny olona. Tonga teo ny TGV, any HVM daholo ny olona. Tonga teo ny TGV daholo ny olona. Saiko moa hanao militaire daholo moa ny olona zao fa fitondrana militaire amizao. Inona ny antony? Matanjaka loatra ny pouvoir politique satria ny pouvoir politique ny mpanao affectation. Pouvoir politique no manala sy mampiditra sy maninona ny mpiasam-panjakana de mifitsaka foana ny mpiasam-panjakana. Fa tadidio, à chaque
crise politique dia ny mpiasam-panjakana no mitarika azy mitondra banderole satria maneho ny alahelony voalohany le fampitahorana azy amin'ny affectation sy ny abrogation sy ny sisa ny alahelony faharoa matahotra izy matahotra ny fiainany ara-panjakana zay dia ny mpiasam-panjakana tompoko dia miasa foana na tsy terena ho an'izay manana conscience professionnelle dia miasa foana ary zay ny sitomako ny saitsika rehetra mianakavy anatin'ny administration publique na dia miady ny mpanao politika na dia tetezamita tsika conviction personnelle zay ndao tsika miasa tsy miova ny performance salaminay zao zay zao dia mijery ny mahakasika ny gestion de risque catastrophe tonga ny orana ho avy ny cyclone dia igny zao misy message nalefako iry hitako eto moa zany le ry ambony ery hitako eto miborako eto nandefa fitandremana ataoko menamena dia eo amin'ny olona 50 rery ihany manao réaction satria heveriny tsy fantany hoe zay ny asako miaro ny ain'olona sy ny fananany zay ny missionko dia mampitandrina satria rehefa mandeha be ny orana dia mihamalemy ny eny ambony eny motiville dia mila mpitandremina ny ao ambany sy ny eny ambony satria tsy fantatra ny zavatra hitranga efa nametahana saina mena foana io isan'andro isan-taona hoe raha fa tonga ny orana salam zao dia tokony manao évacuation aloha personnel le olona ny tena mihitsy miala hoe ndao raha mpanofa trano dia mba mifindra raha tompo-trano mailomailo ihany andro manalina satria tsy fantatra ny zavatra mitranga fa hivavahantsika amin'Andriamanitra remeva ny zavatra rehetra sy ny razana mba tsy hitranga zany zavatra eritreretina zany fa zay ny antsona hoe prévention de risque catastrophe fa nahita za misy mandefa video mahakasika an'le ministre ny fampianarana dia gaga zany ve niny nivoatsika gasy izy moa ny olona tsy te handray andraikitra tsy te handray anjara hampandroso ny firenena karaha tamin'izany andro zany ny olona igny niteny zao naka ny position izy mba te handray andraikitra fa tsy ny tendrena fa olona hafa ny tendrena tamin'ny toerany dia zao izy misy manendry dia avoakatsika amin'izay le video mba nenjehana azy dia tsy mety zany fa za miencourage azy hoe le eritreritra anao taloha ianao nitolona he mba te haka toerana hanasoavanao ny vahoaka malagasy sy ny firenenao dia ataovy am'izao fotoana zao satria efa eo ianao misy sasany miataky n'le ministre ray hoe tsy mahay mamaky teny na za zao mety hotratra ny traty na za zao mety sahirana hoe voalohany zay teny manoloana na solombavam-bahoaka dia mety misy problème zay tsy midika hoe manambitamby toerana amin'ireny olona reny aho fa entiko hanovana ny toetsantsika malagasy ny zavatra teneniko tsisy olona nateraky ny Masomaria Salam Jesosy ao amin'ny tantara vandivandy amin'ny baiboly zany eto fa ny olona miaina sady miaina nandritra na période marobe mandra-pahalehibeny sy mandra-pandraisany andraikitra tsy possible hoe olona voateraka no tadiavina atao ministre eto fa olona nanana ny fiainany nanana ny passeny ny olona rehetra tsisy olom-baovao zany eto tsisy hisy olona vaovao zany eto ambony tany ka vaovao avy aiza fa manana ny tantarany daholo ny olona mandra-pahatonga n'izy olon-dehibe lasa tompona andraikitra fa tsy zany no hovoizina hoe olona nianina io dia olona nianina io fa kosa ny tokony arahana maso dia ny olona nanao hadisoana olona efa nangalatra teto nanondrana bois de rose nanondrana volamena nanondrana tolapaty napiditra roro napiditra cocaïne manimba ny tanora am'izao mapiditra bala sy basy ho antiny dahalo hanafika ombon'olona
zany ny tokony arahantsika maso. Izay nisy tomako ny saitsika rehetra mba hifankatia malagasy fa tsy hifagnapepo. Dokotera ngele olona nanao ny kabary iny. De nareo zao mety mehira za miteny iza ny farany tsy mahay manoratra indrindra. Iza zany nga namana mpanao gazety? Ny dokotera ny tsy mahay manoratra indrindra. Nefa izy manavotra atsika, mahafantatra ny prescription, mahafantatra ny ordonnance omeny. De ny pharmacianina ihany koa no mahay n'le soratra mbilabila soratra dokotera hoitsika mehezana. De rehefa sendra tsy navoavaky ny teny vakiny ve le dokotera, de zay ve ny ataotsika référence amin'ny dokotera rehetra eraky Madagasikara, de tsy mahay aby koa zany dokotera reo. Zany ho namerenana ny saina. Satria misy olona metaky azy zao hoe tsy dokotera Paolo. De mehezako le izy hoe aminao tsy dokotera fa za amiko dokotera, amle professeur nanadina eo dokotera. Nandritra ny telo taona nanaovako ny recherche doctorale ko de mahafantatra hoe mafy zany zavatra zany. De je suis fier de moi. Hoe nahavita. Marobe zany tsy nahavita. Aza pitovina ny fankahalanao ny mpitondra teo aloha manontolo aby taloha tany sy ny olona rehetra. Aza pitovina ny fankahalananao ahy sy ny fankahalananao ny hafa. Fa ny olana eto Madagasikara de ilay antsoina hoe haine viscérale. Fankahalanana tsotra zao. Enao zany na manao soa na manao ina na manao ina de fa halany zalahy. Io moa zao misy zavatra jereko mahakasika ny Moramanga io fandravana tany. Za tena piady any Moramanga any fa marobe ny ady tany natrehiko arovako vahoaka. De mety tadidinareo zany tamin'izany andro zany zany teny hoe lasa Rajoelina, lasa Ravatomanga fa mbola eto daholo ny mpanao kolikoly, ny mpangalatra tany, ny mpampiditra balasibasy, ny mpampiditra roro sy ny cocaïne, ny mpanondrana volamena, ny mpanondrana bois de rose, mpanondrana vatosoa sy ny sokatra, ny mpanao kolikoly, ny mpanagadra olona sy manatsiny, ny mpanao aferafera amin'ny fanadinana ra-panjakana sy ny recrutement rehetra fandraisana mpanjakana mivantana fa tsy amin'ny alalan'ny fanadinana, mbola eto daholo ny olona mpanao monopole amin'ny vary, katsaka, tsaramaso, voanjobory, menaka, mbola eto daholo Madagasikara. Ny tompony solika mbola eto daholo, ny tompony zavatra rehetra. De rehefa niteneniko nareo manao sangisangy za, fe tsisy business azo atao tsony eto Madagasikara ankoatra ny manao business vitsika, de kalalao, kadradraka, de kongona regny manaikitra regny, regny zany sisany azonay atao zay malagasy atao business kongona, de parasy, de kadradraka, de izay sisa. Fa ny business vary efa misy tompony io. Mbola eo reo tompony reo, fa tsy teneniko iza. Mbola eto ny mpanondrana volamena sy ny mpanondrana bois de rose, ny mpamon'olona, ny pisloky, mbola eto Madagasikara nge. Mbola olona roa ihany nge nenjay isika eo e, de Andry Rajoelina sy Ravatomanga. Fa ny ambony eto, ary mbola pira nohon'ireo olona roa enjehinareo ny tavela eto Madagasikara eto. Ka zay ny sitomako ny sainy maro. Indrindra itsika mpiasam-bahoaka fonctionnaire, mpiasam-panjakana. Na de misy ny combat, na de misy ny boxe. Efa niteneniko hatrin'ela zany fa savasava ho any, filozofiko zay. Misy ny boxe ataondreo mpanao politika. Rehefa manao ny asatsika de mihodina à 50% ny machine administrative. Sa misy maramila na polisy na zandara zany mahasamy teny hoe tsy ny fidim-bahoaka reo olona mitondra eo miteteza mita reo, de zay zany na misy dahalo manafaka de tsy ho avy zay hiaro ny vahoaka sy ny fananany, ny ain'olona sy ny fananany. Diso zany. Marina fa pays démocratique atsika. Oe tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana no ametrahana filoham-pirenena. Fa tsy zay aloha ny zava-misy io. Satria nareo mbola mamaly hoe tsy coup d'état ny zava-misy zany miteny coup d'état. Fa assumena le izy. Rehefa nanao coup d'état ianareo de assumevo ny hampodina ny machine administrative, assumevo ny hampodina ny jirama, assumena ny hampodina ny zavatra rehetra, ny relation diplomatique internationale, assumena zay.
mila miteny amindry zalahy nanao coup d'état zay satria tsy revinay fa tapaka foana ny jiro de nataonayko noana ny vahoaka misondrotra ny vidiny entana ilaina andavanandro. Misy manao monopole ny letchi, misy manao monopole ny vary sy ny menaka sy ny tsaramaso sy ny voanjobory, ankoatra ny bizina kalalao, bizina kongona, bizina vitsika zay mbola tsisy fa zay hiketrika an'izay zany satria zay mba azonay malagasy atao. Fa ny ankoatra an'izay bizina rehetra, bizina whisky fa misy tompony, bizina sy fatako 303 koa mitoka igny fa misy tompony koa izy. De izay ny sitomako ny saitsika satria tsika malagasy modolony fo fa misy amitsika olona ratsy fanahy mpanimba olona tsy mihaino de mpanitrikitrika zay tiana hitrikitrina de manao écoute sélective zay tianareo henoana ihany ny henoana de mpanimba ny hafa de mpanenjika zay mahay, mpanenjika zay miezaka, mpanenjika ny olona marina fa ny olon-dratsy avela handeha. Ny tena nampalahelo ahy amizao tetezamita zao aloha lasa madio daholo ndray ny olon-dratsy de nanao hadisony igny kosa aloha tsy mety. Fa fanovana amin'inona io? Fanovana amin'inona zany le raha za zany namono olona tamin'ny andro ny tsy fantako tagny talohan'ny président Rajoelina de ho fafanao zany heloko satria tsy crime zany mamono olona. Non, aza taon'izany, aza taon'izany raha eoara aza taon'izany de mila mifampihainotsika de aza tapenanareo vava ny olona miteny marina fa zay mbola mahavelo anay eto na tamin'ny androny Ratsiraka na tamin'ny androny Ravalomanana na tamin'ny androny Rajaona Mampianina na tamin'ny androny Rajoelina de zay tsy mety ny teneniko teto foana fa zay mety kosa tohanako, ny tohanako kosa zay mety de tateorina za vao natsapa fa raha tsy manana fahaleovan-tena izy sika tsisy fandrosoana eto. De ny namako Lazara Zaferson moa zany satria zay samy sortany université ny Fianaratsoa ny azy fanovandrafitra zay matakiny le ry de hanontany ny Laza koa zany tokony mba manao débat sy korolahy hoe inona marina le rafitra tsy tianao tsy le vonivavononao de miaraka hitsika miaraka hovaina fa ny azy zany rahalahy Laza Zaferson tsy le rafitra ny problemko fa ny olombelona, ny olombelona ratsy fanahy manimba le rafitra ny olana amiko de ny fanjanahan-tany sy ny fanjanahan-tsaina. Fa io ravitra io tsisy rafitra azonao ovana koatran'inge état unitaire izy io décentralisé de misy miteny fortement décentralisé de tsy haiko anao fédéralisme ve sa anao inona isika fa nefa raha mba olona pourri, olona lo, mpanao kolokolo ny mitondra zany rafitra vaovao zany rahalahy Laza. De tsika zany mila manao éducation, sensibilisation et communication. Fantako ny tiany Lazara Zaferson hevina hoe le rafitra fa rafitra inona zany satria nanao rafitra i colonel Ratsimandrava paix à son âme hoe fokon'olona de nivonoany zalahy tsy haiko rafitra iny fa niany zavatra angatahako fahaleovan-tena izy aloha miala ny mpanjanaka mila mahaleo tena tsika amin'ny lafiny rehetra soloka Bemblanga sy Timroro Vatosoa tsika ihany migerer an'io, Volamena tsika ihany migerer an'io, ny harena an-dranomasina tsika ihany migerer an'io de fa mahavelona tsika ny vidin'ny trondro tsika io tompoko lahy sy tompoko vavy io vidin'ny hazan-drano an-dranomasina namboariny Andriamanitra fa tsy namboariny Jesosy io de mahavelona ny malagasy tsirairay. Fa maninona tsy resahana zany de rafitrinona zany arovana an'io ade mikolokolo satria zay manana sambongeza be no navanjalahy contrat de mody jamba tsika mody sary tsy mahita tsika mianakavy zay fitondra sy ny fandimby nahatra amizao tetezamita io mbola mangalaka trondro, mbola mangalatra trondro ao ireo pirate mitondra sambo de fanovana ve zany refondation zay mbola nilesiko nataon'ny fitondra teo aloha ihany ny aina tsika tsy mivoaka tsony ve ny volamena amizao
Je crois pas hoy ny vazaha. Tsy mivoaka tsony ve ny vatosoatsika amizao. Je crois pas hoy ny vazaha. Tsisy roro miditra tsony ve eto amizao. Je crois pas hoy ny vazaha. Tsisy cocaïne miditra tsony ve eto amizao. Je crois pas hoy ny vazaha. Tsisy bala sy basy menany dahalo miditra ve. Je crois pas hoy ny vazaha. Nefa zany zavatra zany gaboraraka tamin'ny fitondrana amin'ny fandimby. Niditra foana le izy de mivoaka foana ny mivoaka de hoay isika menakavy. Zay ny antsoina hoe refondation refondena razena daholo ny zavatra rehetra fa tsy ny raviny fotsiny ny razenao de ny fakany mbola eo. Ny zavatra maloto rehetra miteto amity tany ty mbola eto hiany. Ny mpanao kolikoly amin'ny fanadinana, ny mpanao kolikoly amin'inona mbola eo hiany. Mpanao kolikoly amin'ny tsy fantako amin'ny fitsarana, managadra ny tokony tsy gadra de mamoaka ny tokony tsy voaka. Mbola eo ihany reo mpitsara reo, mbola sisy nananatra azy. Ny sasatsasa fa misy mpitsara mafinaritra. Ny polisy, mpanao kolikoly mbola eo ihany. Ny gendarme mpanao kolikoly mbola eo ihany. Ny administrateur civil mpanao kolikoly mbola eo ihany. Ny miaramila mpanao kolikoly mbola eo ihany. Sisy zavatra miva zany, sisy refondation zany. Inona ny tahotra ny fanaovana kolikoly mataonao tsy gadra, zay ny antsoina impunité iny. De manao inona ny Bianco, ny Samfina sy ny sisa. Inona zao ny ataon'ny zalahy reo? Tsy haiko, tangolalitra. Zay olona sahy ihany, sahisahinareo ihany ny samborinareo sy ny ampandalovanareo Bianco sy pakipakinareo zao. Fa tsy nisy sahinareo. Arovan'ny mpanao politika sy arovan'ny olona malabasy tsy ataonareo. Ny mpanondrana omby mbola eo de ny agnarako ny tenenao mpanondrana omby. Aya nagnako volany ranako omby. Nany karamako aza tsy ampy fa zarazaraiko amin'ny olona tsy manana. De zany ndray nihitikitriny. Ny olona mpandoto ny madio mbola eo ihany. Ny mpanadio ny maloto mbola eo ihany. De refondation inona zany fa mila mifampihainy de mila mifampijery fa niah fotsiny amin'ny mahafonctionnaire de mitaona ny namana mpiasa-panjakana sy mpiasam-boaka hoe na de inona ny olana. Na de misafotofoto ny mpanakanto. Misafotofoto ile hira zay. De ndaotsika hiasa. Tsy hiasa ho an'le zalahy miaramila dimy lahy reto tsika fa hiasa ho an'ny firenena. Hiasa ho an'ny vahoaka. Salamy nataotsika tamin'ny président fandimby. Na de mirotaka ry zareo de miasa foana tsika manompo le vahoaka, manompo ny tanindrazana, manompo ny institution. Fa tsy manompo antoko-pivavahana na antoko-pinomonana, hanompo antoko tsy fatako. Na hanompo molona manana basy. Fa manompo ny tanindrazana. Izay nisy tombako ny sainy mpiasa-panjakana. Satria zay mba azoko tenenina hoe na misy inona na misy inona na misafotofoto ny hira-pivavahana zay. Hira-piangonana na tsy vavahana de miasa tsika fonctionnaire zay makatahako amitsika. De mihodina 50% ny machine administrative. De tsy mba sahirana loatra ny vahoaka. Fa sao de tsy olona naingera olona dimy lahy reo de zay tsy anao soniany ty. Non! Mamadika tanindrazana ny olona manao an'izay. Tsy ho an'izy dimy lahy no naovana sonia fa ho an'le vahoaka mitady le tsy haiko certificat de résidence, mitady karatany sy ny sisa, zay no naovana procédure, naovana sonia. Fa tsy ho an'ny zalahy reo. Tsisy dirako ny momba an'ireo koa. Fa zay ny atsika. Zay ny isotomako ny saina hoe raha fa mihodina ny machine administrative mba maivamaivana ny fiainam-bahoaka. Maivamaivana ny fahasarana ny vahoaka. Na iza no eo de eo foana tsika miasa ho an'ny vahoaka malagasy, miasa ho an'ny tanindrazana, miasa ho an'ny firenena. Fa ny 50% avela ho an'ny zareo zay mitady toerana agny, avela ho an'ny zareo zay te hitondra ny Madagasikara, avela ho an'ny zareo zay miseho milay, avela ho an'ny zareo zay tsy mety diso, igny azy. Fa ny 50% zany niankatahako amitsika mpiasa-panjakana, tsy akanavaka. Na ny civil na ny miaramila de sahoana zany rehefa misy dahalo manafika zany de teteza mitange io ka zay tsy anenjika dahalo zay zany tenen'ny force reo. De inona ny dikan'izay? Sy mpiasam-bahoaka nareo zany fa mpiasan'olona. Fa tsy ataoko lava ny resaka fa de zay ny hafatra ty avy amiko. Docteur Paolo Emilio Raoul Sulnaval, administrateur civil en chef de classe exceptionnelle, hoe manaingatsika mpiasam-bahoaka, manaingatsika mpiasam-panjakana na civil na miaramila mba hiasa foana na misy savorovora ra politika eto Madagasikara, na mbola tsy mipetraka ny ordre constitutionnel
misy lalana mibaiko antsika fonctionnaire de ny statut général de fonctionnaire, de misy koa ny sasany manana régime particulier, de misy ny sasany manana statut particulier. Rehefa tsy miasa ny rafitra apetraky ny lalam-pandrenina de ndao tsika ampiasa an'ireny rafitra reny satria mbola lalana velona reny mbola tsy abrogé, mbola tsy voafafa, de miasa tsika menakaby satria tsy zalahy mpitondra reo na ny mpitondra taloha ny manakarama atsika fa ny vahoaka amin'ny lalany hetra alohany. Dikan'izay le vahoaka ny jerena, le firenena ny jerena, le institution ny jerena, de miasa foana atsika miditra mivaly de rava minefatra de amin'ny midi mikaly mihinana goûté moa sa tena fa vary moa de mila sasatra kely de mandromandry ambony seza fa mila hajaina le asa de topoina ny vahoaka, de topoina ny tanindrazana, de topoina ny institution, ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy. Raha misy resaka tsy azoazonareo de ny resaka le tsy azoazo no ario fa ny tenako azarina, fa izaho de miezaka manadiso ny diso, manitsy ny diso, ary manamarina ny marina, manoana ny marina, ka de engane Samuel Velona itsika ho tratra ny taona vaovao 2024 ka de manao velomana vetivety ny tenako tompoko lahy.